Isika no fodina tao anatin'ny maro kosa tsy hoe natsona fotsiny vavakato fa anamboatra sambo aloha ianao voalohany. Inona le sambonao? Io ara-panahinao io. Io ara-panahinao io raha vao ataonao kitotomo manamboatra an'io vao tonga ny rano amin'izany fotoana izany miletika io. Ye vao tonga ny safodrano tonga dia miletika satria nahoana tsy vita tsara le sambo. Ny tena hienjana dia ty nametraka an'izay fanontaniana izay hoe inona ny antony hamonjenantsika dia nidiniako tsara ny fandehan'ilay tantara dia ozy Andriamanitra tamin'ny hoamana hoe ampidira ao anatin'ny samby fiara ozy izy mampiditra tsirodro vavy sy lahy amin'ny biby mananaina rehetra eto ambonin'ny tany. Ny biby madio fito maloto roa ihany nampidirina tao anatin'ny samby fiara. Firy andro ny ranonorana tamin'izany fotoana izany efa tonga ny samby fiara? 70 andro sy 70 alina. Fanontany napetrako aminareo ary. Iza ny karakaran'ireo biby be dia be ireo tao? Ha? Iza ny karakaran'ireo tao? Ha? Noa karakaran'ireo tao. Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa dia izao. Raha vao misy maty amin'ireo biby ireo tonga dia potika ny taranak'ireo biby ireo, tsy misy taranak'ireo intsony eto ambonin'ny tany. Tsisy intsony. Fa nivonjen'Andriamanitra Noa, asain'Andriamanitra nanamboatra sambo izy, nampitena nahamaika an'Andriamanitra tamin'ny fanamboarana an'ilay sambo. Ampidirana an'ireto biby reto, fa tsy izy valy mianakarery ihany no nivonjena, fa niaraka tamin'ireto karazana biby reto. Nampidirina tao ireo biby ireo mba tsy ho potika ny taranany. Tsy hoe tsy te hisahirana intsony Andriamanitra hamorona biby indray, fa izay ny fanampy, izay ny tambony amin'ny hamonjena Noa tsy maintsy mikarakara an'ireo biby ireo. Fantatrao amin'izay ny antony hamonjen'Andriamanitra anao? Ha? Misy andraikitra ataon'Andriamanitra ataonao. Fa tsy tena mieritreritra hoe sambatra fa nivonjen'Andriamanitra misoro ny tany amin'izao tontolo izao tonga atao anatin'ny fahamarinana mianjo fotoana hivinin'ny tompo fotsiny sisa dia hoany an-danitra mpiadanana. Halleloja. Zay ozy ianao fa tsy izay le izy. Manam-pahatonga an'izay fotoana izay misy andraikitra apetraka Andriamanitra aminao ao. Misy andraikitra be dia be. Le Noa zao nasain'Andriamanitra karakaran'ireto biby reto. Tsy avela misy maty na dia iray azy, fa tsy maintsy velona ireo tapitra ny safodrano avoaka ao ireo. Jerevan'Andriamanitra maso daholy nanahoany velona daholy izy tao lamin'ny Noa. Isika rehetrarehetra ireo koa izay ny antony hametrahan'Andriamanitra andraikitra be dia be amintsika. Fa tsy ny fanahinao rery ihany no vonjenao, fa misy fanahin'olona be dia be ihany koa ny ambadika any tsy maintsy vonjenao. Men'Andriamanitra andraikitra isika rehetrarehetra, sasany mpitondra mamavaka, sasany mpanao décoration, sasany mpihira, sasany mpitendry, sasany mpitarika fotoana, sasany mpitoroteny, sasany mpanao accueil, sasany tsy haiko daholo izay andraikitra antsika rehetrarehetra. Fa fanontaniana apetraka dia izao, terena ianao manao an'ilay izy sa tena ataonao ilay izy?